Ampifaliana trandry ava-malala no hiarabako antsika tsirairay avy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary miarabanao ihany koa tonga soa eto amin'izao vavaka sy fampaherezana izao ny fiadanan'Andriamanitra no tonoko aminao sy ho amin'ny ankohonanao. Ampifaliana ary tena ampitiavana ary indrindra mpanetretena no izarako aminao ny tenin'Andriamanitra alohany andraisantsika izany dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Misaotra sy mankalaza ary manome voninahitra anao izay iray tsara indrindra noho ny fahasoavana lehibe izay arotsaka ao aminay ka ahafahana indray manantona anao miaino anao amin'ity androany ity. Misaotra indrindra anao izay ny amin'ny fanahinao izay manomba feno izao fotoana izao ary manomba ny tsirairay avy rehetra Tompo mba ahafahanay sy halalanay Andriamanitra izay teny omena ho anay amin'ity androany ity. Eny atakaranay izany satria raha ny fevitr'olombelona Andriamanitra dia tsy mahalala ny hevitry ny soratra masina raha tsy ny fanahinao no mampahafantatra izany. Ka dia ianao ny ampahalalanay ny teninao ary ianao ihany koa Andriamanitra no ka hampiteny ahy eto mba hitenenako sy ilazako araka ny sitraponao. Dia aoka ny teninao tsy hiverina foana any aminao ary aoka ny teninao koa Andriamanitra mba hantanteraka izay rehetra mpanirahanao azy amin'ity androany ity. Ny voninahitra rehetra nety ho anao irery ihany ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Amen. Hojerentsika fotoana vitsivitsy manomboka androany ireo karazana sakana izay mety tsy ahafahan'ny olona mandova. Misy karazana sakana izay tsy ahafahan'ny olona mandova ary raha miresaka moa izany hoe mandova dia mazava ho azy mandova an'Andriamanitra. Ny tanjon'Andriamanitra amin'ny tsika tsirairay avy rehetra dia ny hahatonga anahy sy ianao handova an'Andriamanitra sy ho piray lova amin'ny Kristy Jesosy. Kanefa misy ireo sakana izay tsy ahafahan'ny olona mandova. Dia ho hitantsika izany manomboka androany sy amin'ny fotoana rehetra izay ataoko hoe omen'Andriamanitra araka izay sitrapony. Ka dia ho vakiantsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Korintana voalohany 9 dia manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 12. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitaina ianareo fa mipijangajanga sy mimpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary mpanao ankeriny dia tsy mba handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamantsika. Amen. Amin'io tenin'Andriamanitra io nandraisantsika karazana sakana 10 izay tsy ahafahan'ny olona mandova. Ary ato amin'ny tenin'Andriamanitra moa dia mbola betsaka ireo karazana sakana fa ity tenin'Andriamanitra ity no ahitantsika karazana sakana 10 izay holazaiko mendalana eny ihany raha sitrapon'Andriamanitra. Voalohany indrindra raha namakintsika ny tenin'Andriamanitra dia ahitantsika hoe fa ny olona tsy marina tsy mba handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olona tsy marina izany dia tsy mba handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olona tsy marina ry ava-malala dia olona tsy manana ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Mety eo anatrehan'ny olona ianao olona marina, fa eo anatrehan'Andriamanitra ve ianao olona marina. Voalohany indrindra aloha ny antsoina hoe olona marina dia olona vao marina teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Araka ny tenin'Andriamanitra no vakiantsika teo amin'ny 9:12 dia hoe efa nohamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Izany hoe tokana irery ihany ny hahatonga nasy ianao marina eo anatrehan'Andriamanitra, ny hahatonga nasy ianao tsy hanatsina eo anatrehan'Andriamanitra dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
Tsy misy olona izany afaka handray fahamarinana avy amin'Andriamanitra na hoe ho tonga marina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hetsika sy amin'ny alalan'ny asa izay ataony na ezaka izay ataony. Tsy ary ava-malala. Tokana irery ihany na tonga na ho marina eo anatrehan'Andriamanitra dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia mazava ho azy amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa raha misy olona ao amin'i Kristy Jesosy dia tonga olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo, izany hoe rehefa nandray an'i Kristy Jesosy, rehefa tonga olom-baovao zasy ianao dia vao marina teo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny zavatra hita nefa eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia fananarana izay nataon'i Paoly apôstôly ho amin'ny fiangonana tany Korinto. Ary izany fananarana izany dia miatra amintsika tsirairay avy rehetra ihany koa izay antsoina hoe fiangonan'Andriamanitra. Ny fiangonan'Andriamanitra dia tsy ilay vatan-trano, fa ny fiangonana dia izasy ianao. Ny fiangonana dia izasy ianao izay antsoina hoe kristiana mpanaradia an'i Kristy Jesosy. Izasy ianao no fiangonan'Andriamanitra. Ka ho anasy ianao izany tenin'Andriamanitra izany. Tsy ho an'ny olona n'izao tontolo izao, fa ho anasy ianao. Ary na dia ny zanak'Andriamanitra raha ry ava-malala, na dia efa nandray an'i Kristy Jesosy izy, efa voamarina teo anatrehan'Andriamanitra, kanefa raha lasa indray izy miverina any amin'izay fanaony teo aloha, nandoto ny tenany, nandoto ny fitafiany dia tadidio tsara fa na dia efa nandray an'i Kristy Jesosy ary izy ka mbola manao izany indray, miverina indray tamin'ny fahalotony azafady dia tsy azo lazaina hoe marina intsony. Fa tokana irery ihany ny marina dia izay vao marina teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy, ary mitana izany fahamarinana izany mandra-piavin'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Nahazo adika ihany koa hoe ireo izay rehetra efa voasasa ka miaro ny tenany tsy voaloto, tsy voapentipentina eto amin'izao tontolo izao, izany ny antsoina ihany koa hoe olona hita marina eo anatrehan'Andriamanitra. Amenna. Na miaro ny tenany tsy voaloto, tsy voapentipentina eto amin'izao tontolo izao. Ny tompo moa miteny hoe eto amin'izao tontolo izao itsika fa tsy mba naman'izao tontolo izao. Eny, tena izany mihitsy izao sy anao dia zanak'Andriamanitra ary tsy tokony hiaroaro amin'izao tontolo izao. Amenna. Raha tianao no hita marina eo anatrehan'Andriamanitra dia tazomy hatramin'ny farany ilay nanamarinana anao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa tsy amin'ny ezaka, tsy amin'ny hetsika, tsy amin'ny asany hahatonga anao marina, fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Ka dia ho hitantsika mendalana eny ihany ireo karazana sakana sivy ihany koa izay tsy ahafahan'ny olona mandova. Ka dia amin'ity androany ity dia izay no afaka natolotra ho anao dia hoe ny olona tsy marina tsy mba handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hitantsika izany hoe iza ny olona antsoina hoe marina dia olona tsy manatsiny eo anatrehan'Andriamanitra. Eny olona tsy misy pentipentina, olona tsy misy figetronana, satria raha hampiakatra amin'ny fiangonana, raha hapakatra amin'ny fiangonana azafady Jesosy Kristy dia fiangonana tsy misy pentina, fiangonana tsy misy figetronana no hapakariny. Dia tsy iza amin'ny fiangonana fa izasy ianao. Voninahitra ny eo an' Jesosy Kristy tany mandrakariva amin'ny fahamarinana izay fanondraisinao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
Misaotra ray eo ny amin'ny teninao ary makasitraka indrindra ny amin'ny fananaranao anay. Tehirizy mandrakariva ao aminao izay aoka Andriamanitra mba hitahiry ihany koa ilay fahamarinana izay fa noraisinay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka dia aoka mba ho hita marina mandrakariva izay ary aoka ihany koa Andriamanitra mba ianao ihany koa no ampafantatra raha misy Andriamanitra aminay izao mbola niverina indray nandoto ny fitafiana na lasa hoe nandeha tamin'ny fanaony taloha indray dia ianao ny anazava ny sainy, ianao fanahy masina hitona azy hibebaka Tompo, eny mba tsy hangatakandro izy fa ianao Tompo no hamea izany fahafana izany mba hahafahany mitodika aminao miverina aminao indray, amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahako izany vavaka izany. Amen.